eny ary ny tenin'Andriamanitra ozy izay ho vakitsika hoe tsika fampahirezana dia ny Joda toko voalohany 1:7. Joda toko voalohany 1:7 dia voalaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ry malala raha manao izao zotom-po rehetra anoratra aminao aho ilaza ny amin'ny famonjeny mbola antsika dia nisy mba hiezahanareo mafy hiaro ny finoana izay efa voatolotra indray mandeha monja ho an'ny olona masina. Amen. Ry ava-malalo amin'ny tompo, zavatra sarobidy dia sarobidy koa zany zavatra lazaina zany satria maninona no mangataka miexige karazana hoe ezaka avy amintsika ny atao hoe fiarovana ny finoana. Fiarovana amin'ny finoana satria mandainga ny olona milaza fa kristianina izy. Milaza izy fa kristianina nefa tsy miaina amin'ny atao hoe finoana. Izaho sy ianao taloha rehefa mbola tsy niditra ny atao hoe famonjena dia mbola niaina ny atao hoe fanahiana. Fa rehefa tonga kosa ny atao hoe famonjena dia niditra ny atao hoe finoana. Rehefa mbola tsy nisy ny atao hoe finoana dia voambina tamin'ny atao hoe lalàna izaho sy ianao. Fa rehefa tonga kosa ny famonjena dia velona ny atao hoe finoana izaho sy ianao. Maninona no tenenako an'izany? I Paoly dia efa nilaza ozy taminareo teo hoe ny oloko marina ozy izy dia velon'ny finoana, fa raha miembotra ny amin'izany dia tsy sitraky ny fanahiko. Tsy mba naman'izay miembotra tsika ozy ho any amin'ny fahaverezana fa ho amin'ny famonjena ny fanahy. Hebreo toko 10:7-30 ka hatramin'ny 7:30. Ry ava-malalo amin'ny tompo, zava-dehibe tokoa zany misy tena tiana ambara mihitsy hoe matoa ianao velona lazainao hoe mpino ianao dia velona ao anatinao zany ny atao hoe finoana. Satria alaivo sary an-tsaina hoe ny olona tsy manam-pinoana dia ohatrin'ny olona voahidy ao anatina prison anankiray. Voahidy ao anatina prison tsisy varavarakely. Ohatran'ny hoe emmuré zany dia le finoana le tanam-pahazavany masoandro. Fa rehefa tsy manana finoana zany ny olona anankiray dia tsy mahita le tanam-pahazavana satria andeha ataontsika hoe le Andriamanitra le masoandro dia le hazavany no atao hoe hiainantsika amin'le atao hoe finoana. Fa rehefa ao anatin'le maizina ny olona dia tsy manam-pinoana. Zay le hoe tsy misitraka eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy avy amin'ny finoana. Takona zany le tanam-pahazavana miditra aminao rehefa tsy manana finoana ny olona anankiray ary tsy azo atao mihitsy hoe mpino izy. Zay no mahatonga le mpino. Dikan'le mpino dia olona manana finoana, miaina amin'ny finoana fa tsy fotsiny hoe kristianina tsisy an'izany hoe kristianina tsy mpino. Ohatran'ny tsy naharehan'izany hoe na izy ka antsoina hoe kristianina na antsoina hoe mpino. Fa nefa io zavatra io tena zavatra lehibe tokoa. Rehefa tena halaliana hoe inona tokoa moa mahampino ahy, inona tokoa moa zany no tena mahakristianina. Satria rehefa novan'Andriamanitra ampirehan'ny famonjena ny zavatra iainan'ny olombelona, tsika raha ny tena marina dia hoe tapany ara-panahy dia ny tapany ara-nofo. Le tongontsika eto tany ino le mahatonga antsika mbola ara-nofo? Fa isika dia olona efa zanak'Andriamanitra ara-panahy satria resultat ny atao hoe olom-baovao ianao. Tsy zavatra ianarana intsony io fa io zany tonga dia d'office hoe lasa olom-baovao ianao rehefa nahazo an' Jesosy. Rehefa nino sy nandray an' Jesosy ny olona anankiray araky ny 2 Corinthiens 5:17 hoe raha misy olona en Kristy dia olom-baovao, fa tsy raha misy olona en Kristy dia tsy kelikely izy lasa olom-baovao, na raha hoe raha misy olona en Kristy dia afaka 10 taona izy lasa olom-baovao. Fa tonga dia resultat dans l'immédiat hoe raha misy olona en Kristy dia olom-baovao. Dia inona ny zavatra lazain'Andriamanitra amin'ny fomba fiainako sy ny fomba fiainanao amin'ny maha-mpino anazy sy ianao. Ozy ny teny soratra masina zao no lazain'i Jehovah raintsika ny Isaia 43:19. Verset 18-19 dia milaza hoe indro efa lasa ny zavatra asa mahatsiaro lasa na ny saina ny zavatra taloha, fa indro efa nanao zava-baovao, efa nanao zava-baovao. Tao tsy hitako le zava-baovao fa tao nio ihany ny eo ohatran'ny za kristianina nandrain'i Jesosy tao ohatran'ny nio ihany ny hitako ohatran'ny tsy nahita. Zay le mahatonga amin'ny teny hoe ny atsasakitsika
ara-panahy dia ny atsasantsika arak'olombelona fa tsika tsy navelan'Andriamanitra rehefa zanany hijery an'le amin'ny olombelona. Zay mahatonga ny Paoly milaza ny 2 Corinthiens 5:7 milaza hoe tsy mandeha amin'ny fahitana isika fa amin'ny finoana. Zay zany nanomboka teo zany natonga ny hoe kristianina ve za, kristianina ve ianao, mpino ve za, mpino ve ianao, mpino tsy ponctuel io fa iainana mandra-pahatonga ny fiverenan'i Jesosy, mpino ny anaranao zany. Zany hoe fiainanao manomboka eo mandeha amin'ny atao hoe finoana, ary io zavatra io no antony ataken'ny satana ny kristianina anankiray dia le finoana. Ataken'ny satana ny finoananao mba hatonga anao maninona, satria tsika tsy sitraka eo anatrehan'Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana hozy izy ny Hébreu 11:6 tsisy ninona azo atao raha tsy amin'ny finoana. Zay zao dia facteur anankiray point A etny devoly istonana anahasorana anao tsy anana sitraka eo anatrehan'Andriamanitra ray zay. Faharoa, inona koa zany ny tena mahatonga an'le hoe ady le finoana, satria Paoly mihitsy no teny any amin'ny 1 Timothée 6:12 dia mihitsy miadia ny ady tsara ny finoana fa amin'izany no etsoana anareo, azony mafy ny fiainana mandrakizay fa amin'izany no etsoana anareo. Fa maninona misy relie ny atao finoana, azony mafy le finoana, azony mafy ny fiainana mandrakizay. Any amin'ny Korintianina voalohany 1 Corinthiens 16:13 izy dia milaza hoe miambena ary mitoera tsara amin'ny finoana, mitomba andany amin'izany. Zany hoe mila mamikitra amin'ny atao hoe finoana zasianao. Androany tsy resaka mihitsy an'le hoe finoana mampianjera tendrombohitra sy ny karazany, iny lafindray iny, fa androany tsika tena miteny hoe hijery any hoe inona zany ny tena fiainan'ny kristianina mba hahafahany mandroso dia ny atao hoe finoana. Satria ray ozy adversaire-ny satana ny atao hoe finoana. Satana no anisan'ny voalohany mamono ny atao hoe finoana ao anatinao, satria ny finoana mozy tsika maninona mo Paoly dia mandeha ny laza mandra-piveriko ozy, mandra-piverenako dia tandremy ny famakiteny. Any amin'ny 1 Timothée 4:13 izy no miteny an'izany hoe mandra-piveriko tandremy ny famakiteny. Zany hoe ohatra nasenao zany mandra-pahatonga lahadieriny tandremy ny famakitena, satria maninona Romanina 10:7 dia milaza hoe ny finoana dia avy amin'inona ozy, avy amin'ny toroteny, dia ny toroteny avy amin'inona, avy amin'ny tenin'ny Kristy. Zany hoe velomina le finoana ao anatintsika, voatolotra indray mandeha io fa mila velomina. Ny mpianatra Jesosy tadia tsara rehefa tao anatin'ny samby fiara, tao anatin'ny samby, rehefa natory Jesosy indray alina dia nanonja ny rano be, nanonja be ny rano dia laza hoe rikely finoana ozy izy, rikely finoana, satria manina akaiky ny tompo, akaiky eo akaiky ny matory eo ny tompo. Ohatr'izay koa tsika milaza hoe akaiky ntsika ny tompo, akaiky atsika ilay Andriamanitra, nefa le finoana tsy ao anatintsika. Satria na ny anton'izany tsy matoky an'le teniny, aza manahy foana ny teniny, aza matahotra, fa tsy nona le teniny na dia teo akaiky ny teo ary. Rehefa hitanao tsara hoe Petera rehefa hita ho faty Paoly, hifaty Jesosy rehefa afaka kelikely atsa laviny, satria no heveriny hoe sao dia ho faty koa izy, sao dia ho faty koa izy, nefa milaza fa eo amin'ny tompo. Dia ohatr'izay koa zany ny fiainantsika kristianina amin'izao fotoan'izao hoe inona zany mahatonga ny Jesosy nilaza ndray mandeha hoe Matthieu 2:12 any dia nilaza an'izao izy hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny dia hifandrombahana ozy izy ny miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra, hifandrombahana, satria ny mpandrombaka mankazy ankeriny, satria misy passe-bola n'le finoana, satria le finoana ny hitazoman'Andriamanitra ny hoe ho azonao ve le fiainana mandrakizay, ho azonao ve, satria arovan'Andriamanitra amin'ny finoana ozy. Le finoana zany ny karazana hoe mienchaîner an'le lalanao ho any amin'ny
assurance ho any amin'ny fanavotana mandrakizay. Dia iny zany le hoe misy mihitsy any eny tenatenany, satria zay nge le hoe le devoly lasa nahery, le devoly lasa namboly zavatra be dehibe dia nahery dia lasa ny olona maro namorona, zany hoe miembotra amin'ny finoana le voalazany 1 Timothée 4 verset 1 dia le hoe amin'ny andro aoriana dia embotra amin'ny finoana ny maro. Io tena mahazo ny kristianina rehetrarehetra io, satria le finoana zany mila matanjaka ianao. Zay le teneniko teo hoe 1 Corinthiens 16:13 iny le milaza hoe mitomoera tsara miambena ary mitomoera tsara amin'ny finoana ianareo, azony mafy. Le finoana zany tena hoe io tena ohatrany hoe arovantsika fa tsy Andriamanitra miaro ao amin'ny toeranao, tsy Andriamanitra no miaro eo amin'ny toeranao, fa ianao no miaro an'le finoana. Dia ahoana mahatonga le finoana iarovana? Ampitomboana, araka ny tenin'ny mpianatra Jesosy hoe ampitomboa ny finoanay, ny finoana ozy dia avy amin'ny tohiteny. Zany hoe le tenin'Andriamanitra mila fikirin'ny olona, le tenin'Andriamanitra foana zany mila ampiny ampitombo an'le finoana, satria inona moa no inoky raha tsy rehako le izy? Inona ny zavatra ho enoko hoe ahatonga na ino? Tsy maintsy misy zavatra resahako. Misy zavatra resahana ohatra zao, iteny azy zany zao davy sy mamy hoe iaranao réveillon tsika amin'ity taona ity, nisy zavatra nyteneniny aho dia inoky le izy hoe ho avy aty zany reny amin'ny faran'ny taona. Fa raha tsy miteny izy mivady, inona moa no inoky eo? Zany hoe tsika kristianina rehefa tsy mandray tenin'Andriamanitra, inona moa no inontsika? Tsy afaka ny inotsika ininona mihitsy. Ary misy tenin'ny soratra masina, ny tenin'ny Paoly any amin'ny Romanina 10, Romanina 10 (19-20) dia milaza hoe sao dia tsy nahare izy. Dia nefa ny ombaniny kely eo dia miteny hoe efa nivoaka tamin'ny eran'izao tontolo izao ny feony. Rehefa nivoaka manerana an'izao tontolo izao ohatra izy ny feony, zany hoe anjaran'le kristianina no mandray hoe mino ve izy sa tsy mino. Ahoana moa ny hamantaranao hoe fantatry devoly tsara ny lesiko ny kristianina hoe kristianina olona kanotsy, tsy mino akory izy efa mena anazy ny fahefana no hitranaika devoly, tsy inony zany, fa andeha ampitahoriko izy. Dia lasa rendrika le kristianina satria tsy inony akory efa nomena anao ny fahefana. Indro efa nomeko izy Jesosy, Luka 10:17-20, indro efa nomeko anareo ny fahefana rehetra anohitra ny hery rehetra nanao fahavalo. Tsy inona le izy matoa matahotra ny tena. Vao misy olona mihetsika devoly eo, andana tsoa paster, andana tsoa aloha mpiandry, fa ianao ve mpino sa tsy mpino? Andraso aloha fa aloha miandry mpiandry, fa misy spesialista andreny ao am-piangonana voatokana amin'izany ka raha ny tokony ho izy. Zasy ianao milaza mpino mihitsy, tokony tonga dia miditra tsehatra hoe aiza zany androako azy, fa tsy voaray anao le fahefana satria noho ny tsy finoana. Mbola mametraka doto hoe sao dia tsy ato ety. Rehefa misy marary andeha metra tana, andana mametraka, afa-baraka raha tsy misitraneoko. Le doto ny mandeha aloha, fa tsy le tenin'Andriamanitra no inotsika zany ahafahan'Andriamanitra manamarina ny teniny. Any amin'ny Ezekely 2:20 izy dia miteny mihitsy hoe miasa hozy izy mba tsy handotony jentilisa ny anarako, noho ny anarako dia miasa. Zany hoe rehefa miasa ianao ataonao amin'ny anaran'ny tompo, dia le Andriamanitra tsy maintsy miasa satria tsy menatra zay mino azy. Zay le izy. Dia inona zany ny zavatra lehibe hoe mahatonga ny kristianina tsy mandroso, satria zasa ianao izy tamin'ny fampianarana efa ela be mihitsy natao kasa natao am-piangonana nateto izay hoe tsika rehefa nidiovina dia namen'Andriamanitra fanamby. Ohatrany hoe alaivan-tsaina nge parc de l'Est Antsirabe ataontsika hoe misy ala be fantatrareo any amin'ny côté amin'ny Mandraka, dia apetraka amin'ny vavalalana eo ianao zany hoe io le ala, fa ary famonjenanao ary amin'ny farany ary dia tsy afaka mihodina. Lany andro ianao raha hihodina na ohatra ny zanak'Israely hodikidonanao 7 taona eo io, fa mila mahitsy ianao. Dia nefa ianao tsy mbola nahita an'io ala io mihitsy, fa rehefa mieritreritra ala ianao dia tadio tsara fa any amin'ny ala zany misy ny bibilava milatsaka azy avy any ambonin'ny hazo any, misy ny lambo mipotra tapoka avy any, misy ny fosa miditra tapoka mihinan'olona.
tsy fantatra mihitsy misy mpamosavy tapoka mandeha amin'izany tsy hoe surprise amin'Andriamanitra hoe tena nisy inona kosa iny tsy napoziko iny tsy hanao an'izany Andriamanitra fa ny zavatra azon'Andriamanitra antoka dia efa meko anao ny fahefana fa izaho melo lalana anao dia ny mahatomombana an'izay le Isaia 45 verset 2 zay le hoe izaho no izaho melo lalanao andravona amin'ny kitotoana rehetra mahatomombana an'izay dia lay finoana fa matoa tsy fitomomba an'izay fa ianao foana no midona amin'ny vody hazo vao mandeha anao dia sao dia ity lalàna kodo sao dia ity le lalàna dia miverina hatramin'ny voalohany aloha hiverina tsy amin'ny mazava satria tsy fantatro le izy le mazava efa nomena Salamo 119 verset 105 dia hoe fa niliny tomboky sy ny fahazavana sy lalako dia ny teninao efa nomena fa le finoana no tsy tafapita mahatonga ny olona anankiray tsy mety androso fa miembotra foana rehefa isika no mandeha amin'le finoana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia mazava ho azy fa zay vao mamaly le Andriamanitra ivavahanao hoe tsy sitraka azo atao aminy raha tsy amin'ny finoana Andriamanitra dia tsy misy sitraka azo atao amin'ny Hébreux 11 verset 6 raha tsy amin'ny finoana zany hoe rehefa fantatr'Andriamanitra ny ao am-ponao fa tena mahatoky tokoa ianao amin'ny teny zay nomeny anao dia miasa amin'izay izy iny zany ohatra karazany hoe lakle no midemare an'Andriamanitra intervenir eo amin'ny fiainanao inona moa mahatonga ny hoe nanontany an'i Jesosy ndre mandeha le jamba angamba izy iny le laza hoe hainao ve ozy izy hainao atao ve ozy izy dia zao ny tenin'i Jesosy tsy namaly hoe haiko fa le valiteny nohatra ny hafahafa be hainy mino ny zavatra rehetra zasy ianao rehefa mino dia fatatsika hoe tsika mahazera tendrombohitra Matthieu 21 verset 21 raha manana finoana toy ny voatsinapy dia iteny amin'ny tendrombohitra hoe miala teo zany hoe le obstacle ao anatin'ny ala zay ho lalovanao tsy voatery hiantso an'Andriamanitra foana ianao fa ianao koa namen'Andriamanitra finoana ahafahanao mandray an'le fitaovana zay namen'Andriamanitra anao tsika ke ohatra mijery baolina fotsany ihany rehefa mieritreritra n'izy hoe mandeha anatin'le ala zany dia aizara zany le fahavalo ohatra ny tsy hitan'ny masoko mitady tsika ny adi-panahy manomboka rehefa natao hoe zanak'Andriamanitra dia lasa adi-panahy fa tsy adiny nofontsony satria ny adverserantsika dia Efesiana 4:9-12 tsy miady amin'inona ozy nofamandrà fa fahavalo ny fanahy ratsy ny amin'ny rivotra zay le adverserantsika indray manomboka ny tsika vao natao hoe zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy rehefa natao hoe zanak'Andriamanitra dia nanana fahavalo izy raha ohatra zao hitan'ny olona Jesosy tamin'iny izy nandeha le nalay-panahy iny dia ngamba nataon'ny olona hoe adala angamba io rangaha io satria tao amin'ny teny rery satria fanahy hitan'le fanahy ao aminy dia le fanahy no fampiresaka taminy hoe raha noana ianao dia hovao mofo ty vady ty dia izasy ianao koa amin'ny fotoana mandeha tsika dia zay le hoe velon'ny finoana ny olona anankiray rehefa misy obstacle amin'ny fiainanao dia atao ve tsy obstacle io no hita amin'ny masoko fa tsy io ny réalité amin'ny fiainako tsy io obstacle io mihitsy satria ny réalité amin'ny fiainako dia hoe mampandresy ahy foana le Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy tompo zany hoe tsy le zavatra hita maso eseka hitanao maso no réalité amin'ny zay no réalité fa ny vérité efa voasotinao io satria zay le tenen'ny Paoly hoe tsika tsy mandeha amin'ny fahitana zavatra hitanao zao ohatra ny hoe eseky fa ny finoana dia hoe mpandresy foana amin'ny zavatra rehetra tao koa Romanina 9:7-7 andeha tsika mieritreritra hoe fa maninona moa zasy ianao no atao hoe tsy maintsy hoe mandresy ary tenin'Andriamanitra anankiray no omeko atsika 1 Jean 5:4 itsika dia avy amin'Andriamanitra efa naresy izao tontolo zao ary ny fitaovana entina marisiny izao tontolo zao dia inona ozy ny finoantsika le finoana foana magaga no tsy maintsy mifloty tsy maintsy mifloty satria rehefa tsisy ny finoana dia zava-poana mitovy amin'ny olona rehetra ihany tsika na misy inona rehantsika foana ny tenin'Andriamanitra rehefa tsy amin'ny finoana dia zava-poana foana io ohatra zany io manko matetika ohatrany hoe fizahan-toetra
ataoko hoe fizahatoetra amin'ny finoanantsika mihitsy le aretiny ty amin'izao fotoana zao satria le aretina matetika persiste ny hita amin'ny masontsika fa raha tena mahatokytsika hoe mino an'le zavatra teneny ohatra le teneniko anao izy mivady ho avy aty teo inoky zany le tena ho avy aty izy de efa manantena hoe ho avy hony zareo zany de inona ny zavatra ataoko amin'le mandray an'le finoana efa mboambariko daholo ny trano hatrany ambany fandrinana efa tsisy kirotana ntsony efa vidy vilany vaovao andraisana an'izy mivady efa misy vary be deaibe zay le finoana satria arahan'asa rehefa finoana tsy arahan'asa dia zava-poana ihany miteny izy zany ho avy ho avy zahay amin'ny farany taona de tonga de ao andoha koa misy satana teny hoe sarotra be visa tsy possible zany tsy ho avy eo reny le argument négatif daholo no bosesika ao anatin'ny lohako fa le zavatra positif apetraka tompo raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ozy Jaona 11:40 raha mino ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao mahatoky mino dia aneho ny asany tokoa Andriamanitra de ozy aho hoe mitena amin'izy mivady efa homaniko daholo le zavatra rehetrarehetra zay le atao hoe gestany finoana zay zany le tenen'le devoly any amin'le Jakoba le teneniny hoe ianao mino asehoy amin'ny asa ary ny finoanao de zay le asa tena mahatoky hoe ho avy zareo de efa nanaka entana be deaibe nanao commande zavatra be deaibe satria ho avy izy de inona koa ny zavatra anankiray rehefa ho antsika marary le firesaka hoe mino ny tenin'Andriamanitra satria efa nkapohana izy mitondra zany zavatra ny hainy rehetrarehetra mihitsy fa rehefa tonga tokoa manko marary amin'ny tena ndray adino le izy na zazao ary ndray adino le izy satria ameo ty aloha le fanafody atsolo le dokotera angalao rendez-vous fa rehefa rehanao tsara ao anatinao le tenatenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra zao ny lazan'Andriamanitra numéri toko fa 23:19 Andriamanitra tsy olombelona ka andaingana anenina amen zany hoe tsy niteneniny raha niteneniny de tsy nsotoniny tao anaty baiboly raha tsy hoe efa nisy nanety angala izy hoe le 1 Petera 2:24 hoe diakapoka taminy nanasitranana anareo raha netezana tao iny de mety hoe tsy afaka niteny an'izay tsontsika fa raha ataoko napetrana iny de nipetraka amin'izay le tenin' Jesosy hoe raha ino ianao de ho hitanao voninahitr'Andriamanitra zany hoe condition enjana be le izy tena condition matsiravina be satria eo ianao mahita le fanaintainana eo amin'ny vatanao le tenin'Andriamanitra eto milaza hoe fa sitrana amin'ny ahoana zara marary be ato de inona ny zavatra tokony ataotsika manoloana an'izany tsy hivavaka tsotsika hoe ahoana ihany izy ty fa atao tsy mety sitrana nefa fa nanao antisy ty efa nametrahan-tanina tisy ty efa tsy zay tsony le probleman'Andriamanitra fa asehoy ary ianao le marary asehoy amin'izay ary ahoana ny zavatra tena natao fady sira tam'zanarary tsy mahazo na mihinana gotina sira ray ary fa tam'za salama nefa nahazo nihinana aza manao hoe andeha hinana le sira sady matahotra hoe raha maninomaninony ata avy de maninomaninona mihitsy satria misy fanahina fa le tena izy de hoe asehoy ary raha fa tena efa niasa Andriamanitra efa netiny le diakapoka taminy tokoa ny arentinao dia le enao le taloha avereny ohatrany hoe za zao teo azao marary be mivalahako de ozy hoe tena tsy afaka miainga tsara ny tongotsy rehefa miainga tohatra fa tsy maintsy mandefitra be amin'ny mitazotazona de ozaka tsisy an'izany fa ny ahy tonga de dinganiko be ohatran'ny tseritreretoka hoe ohatran'izay taloha de zay le izy hoe ampisehoana fa tena hitanao hoe afaka tokoa le izy satria Andriamanitra manamariny teniny hoe tena io fa nanomboka nino izy io tokoa fa nino izy fa de efa miala le aretina nefa miala fa le finoanany tsy mahatonga an'le izy iala lefa le aretina noho le teniny vakinao de efa niala le aretina fa le itsika no mampitirenina azy le tsika no tsy mampiasa an'le hoe aiza ho aiza amin'ny positiontsika tamitsika mbola tsy narary matoa ianao tsy maty de zay fotsiny rehefa tsy maty tamin'iny ianao de tokony ho sitrana tam'le fotoana ianao namaky an'le tenin'Andriamanitra safidy foana le izy napetrana safidy foana io napetrana ny anankiray hoe tiany ny dokotera de tiany ny baiboly manahirana ndray scientifiquement tena hoe marina be satria zaza zao tsy mahazo mihinana henakisoa satria be cholestérol mila fahendrena koa le izy mila fahendrena hoe ianao ve no akafanan'Andriamanitra indray amin'izay fotoana izay tsy mifanaraka amin'izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra hoe
io raha fa ilay fanahy efa ianao zany nataony dokotera hoe aza mihinana an'io dia ianao indray naka fanahy tsy mitovy amin'le hoe efa sitrana ao anatin'ny aretiko ao anatin'le cholestérol mianga be no nilaza hoe efa sitrana efa netiny ny aretiko dia eo zany tsy hoe andeha hihinana kisoa be andeha hihinana menaka be fa afaka mihinana ohatry ny hinananao taloha ihanyzay ny fiainanao dia zay ny zavatra lehibe dia tavin'Andriamanitra ho ataontsika dia ozytsika hoe zay zany ny lafiny amin'le hoe amin'le fahasalamana raha iny dia ny lafiny fiainana andavanandro indray tadidio tsara fa le devoly mametraka sakana foana mba hatonga anao tsy atoky ny zavatra efa napetraka Andriamanitra eo anoloananao le tenin'Andriamanitra ne rehatsika foana fa tena rehefa dinihanao tanteraka le hoe tenen'ny Jesosy tany amin'ny Luka 8:12 le haitsika parker iny hoe toy ny nafafy teny amoron-dalana le teny dia naniry le izy fa avy kosa ozy izy le mpangalatra ny teny le devoly naka azy tao am-po sao de ino ka ho voavonjy zany hoe ianao zany rehefa mandray an'le teny hoe efa sitrana no ny dia kapoka le devoly indray tonga dia mamelo mafy amin'le apparence fizika hita hoe io fa mbola flasika be sao de ino an'le teny dia ho afaka izy ho sitrana dia vao mainka ataony mandamoka be ianao mahatonga anao tsy atoky an'Andriamanitra satria le tenitsika teo hoe tsy sitraka azo avy amin'Andriamanitra tsy ho afaka hanasitrananao mihitsy Andriamanitra raha tsy amin'ny finoana or le tenin'Andriamanitra mihitsy no alain'le devoly mba tsy hatonga anao ino sao de ino ozy izy ino an'le zavatra ny teneniny ohatrany hoe zao le tenen'ny Isoba teo avy aty amin'ny Desambra dia misy mangalatra tapoka tsy ho avy indray hoana izy misy miteny amiko ny ampitsiny iny to tsy ho avy indray hoana dra zay le hoe nisy nangalatra le teny le rehako le ho avy izy fa le nisy nangalatra dia tsy ho avy indray izy dia ohatr'izay koa le tenin'Andriamanitra galarin'ny Satana mare anao an'le hoe diakapoka taminao diakapoka natao taminy no nahasitranana anareo Isaia 53:5 dia hoe nokapohana izy mba hasitranana anareo fa ty tena hoe résultat hoe ny diakapoka natao taminy efa passé no nahasitranana zany hoe efa action efa tapitra le izy dia mandray résultat zany izasy anao dia iny le alain'ny Satana inona ny fomba fangalaran'ny Satana an'izay teny zay le teny voatahirinao anatinao fa le zavatra ivelany amin'ny fiainanao no ataon'ny Satana mandraingiraingy ohatra nataony tamin'ny Joby apotipotehany tsara mihitsy dia eo zany ianao voatratra le confusion marina ve ty tenin'Andriamanitra ty atao tsy marina ty fa aloka ihany manantona dokotera nefa voatenin'ny soratra masina hoana ozy izy ny Jeremia 7:15 fa ozynao zay matoky olona dia tsy tokony atoky ve zany za ny tenin'Andriamanitra ny tokony atokitsika voalohany vao matoky olona isika dia tokony hoe mifikitra zany hoe za efa nahazo an'le tenin'Andriamanitra dia adi-panahy io adi-pinoana io tokony inona no position raisiko dia hoe Andriamanitra ianao nefa nyteny hoe tsy menatra zay mihinanao tsy ho faty akory ianao fa ny Satana no miezaka foana mandavo anao mba hatonga anao hiverin-dalana fa rehefa voa amin'ny anankiray anao dia voa amin'ny rehetrarehetra tsy mino amin'ny anankiray anao dia tsy inonao ntsony ny zavatra hafa fa tsisy an'izany hoe matoky anyteny anankiray anao dia amin'ny teny sasany ianao tsy atoky tsisy an'izany fa matoky tsy ao anatin'le bain ianao dia efa tsy atokisanao zany zavatra rehetra fa enonao fotsiny sisa dia mandalo fotsiny ihany rehefa malala ao tompo mbola ao anatin'le cadrany hoe finoana ihany isika ny zavatra mahafinaritra dia zao hoe matoza asianao manatona mifanatona amin'izao fotoana izao andeha hidiran'Andriamanitra dia voalohany indrindra fantatsika hoe mino le Andriamanitra fa misy mino anazy tsika hoe eo izy ary mino ny tenin'Andriamanitra tsika hoe raha ohatra miantso ahy ianareo dia amaly aho ozy izy ny Salamo 50:15 dia nilaza hoe atsoy amin'ny andro fahorianareo dia amaly anareo aho zany hoe dia ame voninahitra anareo zany zao dia teny anankiray mahafinaritra be hoe aizy zany amin'ny fotoana manana problema manana olana miantso fotsiny satria izy tsy lavitra fa akakin'izay miantso azy dia efa en action izy efa en action izy fa tsy hoe mbola eritreritra be izy inona moa ny problema efa fantany no mahazo anao dia izay zavatra izay mahatonga le finoana no karazana
tsy maintsy pahazotsika mahatonga antsika hoe velon'ny finoana ny kristianina ivavaka tsika ry Andriamanitra rainay io renay tokoa fa zava-poana tokoa maro kristianina anay ary nilazanana hoe mpino raha ohatra ka le tena bazy dia le finoana no tsy eo aminay intsony maro tokoa ny asany maizina zay manonaisotra zany ao anatinay satria asehony amin'ny zavatra hita masonay zay tsy tokony hiteranay ankory izahay dia lasa miovaova ny sainay nefa ianao dia milaza mihitsy hoe ny saina tsy miovaova dia arovanao amin'ny fiadanana zay mahatonga anay isan'andro isan'andro toa ohatra ny mety androany tsy mety rapitso mety rafakapitso satria tsy mitombony izahay fa manaraka ny onjam-piainana zay zavatra hitanay mahamelany elokaino ny amin'izany fa ampianary mandrakariva izay mahafantatra fanefanisin'ny finoana zay efa bazy napetraka ao anatinay ao dia ampitombo izany isan'andro amin'ny alalan'ny famakinany teninao sy finoana ny teninao amin'ny anaranao Jesosy amen.